matory ianareo ka mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kery. Marika 7:20 9:30. Raha misy vanim-potoana mahabetsaka ny fitaka sy ny sandoka indrindra eo amin'ny lafiny ara-pivavahana dia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka noho izany, aoka tsy ho voafitaka isika. Ny sokatra masina koa nefa nampitandriny hoe any am-parany ihany, any amin'ny fotoana farany. Raha niresaka tamin'i Jesosy ny mpianany teo tendrombohitra Oliva ao amin'ny Matthieu 4:20, Lioka 2:20 dia ozy hoe izy Kristy sandoka sy mpamina ny sandoka hitsangana tandremo sy ho voafitaka, kanefa efa mampitandrina izy fa na dia ny olom-boafidy aza dia ho voafitaka. Ka izao, aoka ireo izay milaza fa nahazo fahazavana vaovao, mametraka ny tenany ho mpitondra fanavaozana. Isy mandrakariva manko io eo indrindra eo amin'ny sehatry ny fivavahana. Isy olona mafanafana fo milaza fa nahita fahazavana vaovao, mpitondra fanavaozana amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ka izao, ireny olona ireny dia hanana hery miasa mangina amin'ny kristianina. Ary raha tsy tanteraka izany dia tsy marina ilay teny voasoratra ao Matthieu 4:20 manao hoe na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Isy olom-boafidy voafitaka anaraka n'ireny fanavaozam-pivavahana somary mafanafana ireny ary hiala amin'ny fahamarinana fototra izay napetrak'Andriamanitra. Amin'ny fiomarina sy mahitsy no anarahan'ny olona tsopo azy ireny indraindray. Ary dia tena mahita mihitsy izy hoe any amin'ireny fivavahana mafanafana ireny. Tena ao Andriamanitra, ao Jesosy. Zao anefa no tandremantsika. Ny hafanampo dia tsy pirofo ny fivavahana marina. Ny hafanampo dia tsy pirofo ny fivavahana marina. Ny lehilahy sy ny vehivavy izay mitondra fanavaozana, ireo izay voafitany dia tsy tia ny fahamarinana. Ahoana ny hafantarana zany fa mitoetra amin'ny tena fanarana ny Kristy marina ny fivavahana ny tokony olona iray tsy inona fa mitoetra amin'ny fahamarinana. Ary io fitoerana amin'ny fahamarinana io mila sedraina amin'ny tsy pirin-javatra rehetra izay apetraky ny tenin'Andriamanitra. Fa tsoa-kevitra lehibe no mahazo ireny olona ireny manara-dreny rano amin'ny hafanam-pody izy toerana, kanefa dia tsy misy maharikoriko an'Andriamanitra afa-tsy ny hoe fara-tsy mpitondran-tena, ny fijangajangana indrindra eo amin'ny lafiny ara-pivavahana. Miaraka amin'Andriamanitra kanefa makamamy izao tontolo izao, feno fampitandremana mahakasika an'ireny toe-javatra rehetra ireny ao anatin'ny soratra masina. Zao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Titos 1:9 manao hoe manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy nefa mandà amin'ny asany, dia olona vetaveta sady tsy manaraka ary olona tsy izy izay tsy manao asa tsara na inona na inona. Zava-doza zany ny hoe manaiky an'Andriamanitra kanefa mandà ny asan'Andriamanitra, tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra. Be dia be ny tratran'izany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Ary tokony ho tandremantsika fatratra mihitsy ireny toe-javatra mahazotoka ireny. Amin'izao fotoana mahabe ny ara-tsy mpitondran-tena izao dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany devoly. Zao aoko tandremantsika tsara fa raha tena liona mampatahotra tokoa ny devoly dia tsisy ho azony, fa ny devoly dia miasa amin'ny fomba feno hafetsena. Ireo zavatra tiantsika sy ankamamintsika kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Avelan'ny mivavaka isika, tena mivavaka ary dia tena mivavaka mihitsy, mafana fo, kanefa tsy manao araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka hitandrina isika. Mety manana talenta mamirapiratra maro, mety manolo tena ampiasa ho fitaovana mahomby eo amin'ny asan'Andriamanitra, kanefa dia tsotra miaramila ny Satana. Tandremo zany amin'ny fivavahana sandoka, fanavaozana sandoka. Ary ny tena fomba ampiasain'ny devoly mahery indrindra dia izao amin'ny resaka fivavahana. Ataony mivavaka kanefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka tsy ho voafitaka isika. Ho tafatoetra aminao zany afatra zany, ho raisitsika amin'ny mpitiavana ary atonga antsika andiny tena isan'andro san'andro amin'izao fotoana farany izao ny amin'ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny tokony ataoko. Hivavaka isika.
misaotra tombo tsara ao noho ny afatra mihezinezina zay nomenao anay, midona amin'ny fo tokoa ny afatra, fantatra fa be ny famitahana sy ny asany devoly amin'izao fotoana izao. Ampio izahay mba hifototra amin'ny teninao andinika ny soratra masina ka tsy ho voafitaky ny hafanampo sandoka sy ny fanavaozana sandoka. Tahino manaraka ny fandakana rehetra amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.